Izay ny mahakasika ny Barea Madagasikara fa iverina mifaninanana nasionaly kosa itsika ny fedina ny tompoan'ny amboarana Madagasikara na ny telma Coupe de Madagasikara izany satria dia lalao roa izay mbola tsy vita no tanterahana ny zoma teo tetsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina. Arak'izany dia ny lalaoan'ny Knapsa Sport sy ny disciple no arahantsika ao anatin'ity fanadidina ity izay nomotsahan'ny Knapsa tamin'isa 4 moa ny FC Disciple. Taka ireo lalao efa vita ny farany herinandro lasa teo dia mbola misongadina hatrany ireo ekipa vosikajy ovavety tamin'ny lalao tarany dingan'ny araiky amin'ny telopolon-dalan'ny fedinan'ny amboara nasionaly taranja baolina kitra na ny telma Coupe de Madagasikara. Lalao tara roa izay natao teto Antananarivo avokoa. Tetsy mikanja Mahamasina aloha dia nomotsan'ny ekipan'ny Knapsa Sport tamin'ny isa 4 ny ekipan'ny FC Disciple Analamanga. Ity ekipa vao amin'ny sokajy Ligue 2 eto Analamanga ity izay niezaka nanohatra ihany sainga hita ihany ny elanelana nisy teo amin'ny rotota. Tankareo ndray kosa dia resin'ny Mivin FC avy eto Analamanga tamin'ny isa 4-0 ny Zandrikely ny CFFA Analamanga. Marihana fa mbola misy lalao 12 tsy vita amin'ny dingan'ny aparoa amin'ny telopolon-dalana ny telma Coupe de Madagasikara ity. Ny efatra amin'ireo dia ataony 12 Aogositra ho avy zao, raha ataony 20 Aogositra kosa ny ambiny 7. Ny 17 Aogositra ho avy zao ny fantatra fa anaovana ny dingan'ny apa 12 dalana amin'ity telma Coupe de Madagasikara ity.